raha manana safidy sy fahafahana ianao dia inona no tianao? Mianatra any amin'ny université Mpanjakana sa any amin'ny université tsy miankina? Hafa ihany aloha privé. Hafa ihany zany Fanjakana. Université Mpanjakana. Amin'ny université privé mety satria assuré kokoa ny oharany regny. Université privé. Any amin'ny université Mpanjakana. Any amin'ny université Mpanjakana satria hafa ihany zany Fanjakana zany. Raha manana fahafahana aloha dia aleo ihany iny amin'ny université Mpanjakana satria hafa dia hafa ihany zany atao hoe université Mpanjakana izany. Université privée. Université privée. Araka ny hevitrao, ampy ve vatsim-pianarana omena an'ireo mpianatra any amin'ny université? Ohatrinona ny raisinareo isam-bolana ary ohatrinona ny vatsy ambany indrindra eritreretinareo? Efatra misy alina ariary. Fomba hoe any amin'ny efatra alina ariary any. Tsy ampy. Arivo sy 3 alina ariary. Eritreretiko hatrany amin'ny 5 alina ariary. Tsy ampy le izy satria kely dia kely raha miohatra amin'ny vidim-piainana izay efa hita fa mitangana dia mitangana ary dia miakatra tokoa amin'izao fotoana izao. Première année zao 4,4 alina izay dia ny troisième année 1,3 alina izany hoe somary kelikely ihany. Tena sy dia ampotra zany satria hita fa tena kely izy la tokony eritreretrako zany satria aminay aty ohatra hoe mividy boky ahy zany tsy lasaky 3 alina ariary ny boky iray kanefa ny boursen'ny première année zany eo amin'ny 2 alina mahery kely eo dia ny tokony izy aminazy zany mba eo amin'ny tsy lasaky 3 alina zany le bourse omeny mpampianatra anazy zany omeny fanjakana anazy zany. Azo lazaigny tsy ampy izy amizao. Fotoana 50 mahery kely regny, mahery 200 ohatra. Izy aloha tokony mbo agny amin'ny minimum zegny mbo 250 zegny. Tena tsy ampy aloha. Za zao 4e année eo amin'ny 200 mahery kely fotsiny. Tokony farany ambany zao raha any première année zany tokony mba mandramby any amin'ny 250. Ohatry ny 4e année zao manantena hoe andramby any amin'ny au moins zany vale amin'ny 350 ihany. Nefa amizao 200. Mifanaraka amin'ny fianarana ratovina foana ve ny asa atao? Inona no antony? Misy aloha mifanaraka dia misy tsy mifanaraka satria raha malala fahasarotan'ny fitadiavana asa zany. Eky izy zany ohatrany hoe mitady fomba zay ahitany asa fotsiny dia izay. Tsy voatery satria marobe ny olona hainao ianao dia marobe no miady plasy dia tsy voatery hoe azon'ny plasy ianao dia mety hoe misy boulot hafa koa afaka ataonao fa tsy voatery hoe iny ny vitanao fianarana teo amin'ny université no asa ataonao rehefa tonga Eny satria tsy afaka anao ny asa tsy nianarana izy. Amin'izao tsisy an'izany intsony satria sarotra mitady asa dia atao daholo izay hita. Tsy voatery satria sarotra le fitadiavana asa amin'izao. Tsy voatery satria fianarana amin'izao efa ny sarotra. Tsy dia hoe miankina amin'ny fianarana izay natao ny asa tadiavina fa efa betsaka zany zao filera ataony ankizy dia miankina amin'ny hoe izay ahitana asa ndraika ihany. Tsy maintsy mifanaraka satria ataony mécanicien ahoana moa ny ianao mpiantanana. Araka ny hevitrao, inona sy ampianarana heverinao fa mora ahitana asa aingana indrindra? Siana ampianarana mora azahoana azy zany dia gestion. Tsy amin'io zany no ahafahana mikirakira amin'ireto projet maromaro samy hafa. Mpampianatra aloha ety mora ahitana asa amin'izao hoe. Resaka fampianarana aloha tegna hitany fa moramora kokoa idiragna. Eo ihany zany le resaka fampianarana. Fampianarana zao no hitako hoe mora. Semi industriel satria regny zao mbola vitsy mpanao. Mianatra momba ny toetrandro satria izay no mividy mpanao. Marketing sy communication zany no hitako hoe mety satria efa betsaka le tanatra any ivelany tonga eto dia mila manao dokam-barotra. Commercial international no hitako hoe mety satria amin'izay mba betsaka ny mpanara-masina tany amin'ny vezivezy.